Isino anarako mipetraka any Amborovia de nisy fotoana za narary andoha de tamin'izay fotoana izay aloha mbola tsy fantatra hoe inona ny tena soritra an'le aretina de rehefa nandeha teny any ny fotoana na niomby le aretina nanomboka tamin'ny 2013 zany narary de mbola tsy hay hoe inona le izy de mbola tsy de tena hoe mivezivezy be tany amin'ny dokotera aloha fa mbola tao an-trano ihany no hoe nanao dokotera tena marimarina kokoa de nandeha teny nefa fotoana de niomby ihany le izy de teo vao hoe nandeha tany amin'ny dokotera de nieritreretina zany hoe ho surmenage le izy de nefa niay tsy izy de nieritreretina koa hoe maso le izy de nanao solomaso ay tsy tany amin'ny maso ihany koa le izy de nanao analyse ihany de nanao analyse de négatif nefa n'analyse natao de n'analyse momba ny amin'ny loha ihany de avy eo nefa tonga hatrany amin'ny nandefa efa nitety dokotera maro de mbola tsisy voka mihitsy de avy eo nakany Antananarivo de tany Antananarivo le izy vao fantatra hoe Cysticercose ny tena nahazo anahy fa efa mivaingana vato le izy de rehefa lasa vato le izy de nefa tsy azo ravanina tsy azo didina tamin'izay fotoana izay ny dokotera ny teny hoe tsy afaka mianatra intsony satria raha mbola mianatra de mety ho lasa dala de tsy ho sitrana intsony de nanomboka teo tsy nianatra intsony mihitsy nandritra ny 2 taona teo eo zany tsy nianatra de avy eo nefany nahita fandaharana tamin'ny tele zay de efa nitety fiangonana ihany koa aloha fa tsy nisy vokany de avy eo nahita fandaharana tamin'ny tele zay de avy eo nanantona ny fiangonana fanamvoninahitra de vao tonga tato nefa izay de vao fametrahan-tanana za de tonga de eniko hoe maivana de andro vitsivitsy taoriana zany raisiny lelan'Andriamanitra tato amin'ity fiangonana ity de nisy zavatra mivoaka tamin'ny oriko zavatra mavomavo be le izy sady misy fofona no misy ohatry ny raha koa miaraka aminy de misy fotoana le izy mivaingana de marary be foana ny oriko rehefa mivoaka le izy de rehefa nandeha teny nefa fotoana rehefa nitsahatra iny zavatra mivoaka tamin'ny oriko iny de nitsahatra treo ny aretina andohako ary hatramin'izao le izy tsy miverina intsony. Ny aretina nahazo anazy de tao amin'ny lohany rehefa mihetsika io aretina tao amin'ny lohany io de tsy mahatsiaro tena izy ary manao crise tena hafahafa be mihitsy ny ao an-trano tezitezitra lava zany tsy azonao ifampiresahana mihitsy fa de efa zaho reniny ihany no afaka mifampiresaka aminy de nandeha tany amin'ny dokotera aloha dokotera maro samihafa nefa tsy nahita mbokatra nandeha tany amin'ny mpomasy maro isan-karazany fa vola fotsiny lany tsy nahitana vokatra fa nahita fandaharana tamin'ny tele de nanatona ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina de iny no ny vavaka ho anazy de voninahitra ho an'i Jesosy fa afaka ilisia amin'izao fotoana izao. Tavitsony anarako zandry ny lycée za zany nahita aretina antranga teo amin'ny zoko izy zany rehefa mandefa zavatra maresaka zany ianao de tsy tiany fa mila zavatra calme na tsy mandefa zavatra mihitsy zany ianao tsy mila hoe maresaka de am'izao izy efa tsy maninona tsony izy zao zany asany aty amin'ny taty amin'ny fiangonana fanamvoninahitra mikirakira ny toriteny pasterana ary eo akaikinao parleur mihitsy izy zao miasa nefa tsy maninona zany voninahitra ho anandre. Misy fotoana izy ao amin'ny lohany tena tsy zakany misy fotoana lohany io te akapony amin'ny rindriny de nandeha dokotera zay de nasain'ny dokotera nanao scanner be de be négatif foana nefa zavatra zay natao taminazy ny analyse négatif de nefa zay rehefa eo nalefa ny dokotera tany Antananarivo zay de efa natao ny analyse négatif foana de misy moa le hoe scanner na mpanakarena filazana anazy le tena amin'ny ambony indrindra zany de tamin'izay vao nahitana hoe cyste le izy fa efa mivaingana le zavatra ao anatin'ny lohany ao
dia toy izany le scanner dia efa sady natao scanner le avy eto aloha sy avy ao aoriana samy mijerevana daholo dia hita tao amin'le scanner dia nazavan'le professeur anay hoe ty zavatra boribory kely ty ozy izy mamparary ny andohany dia mikotra io zavatra io dia zay mahatonga anazy marary zay zavatra zay dia reto le satria sady natao aloha natao ny ary reto zavatra reto dia misy zavatra boribory kely amin'reto ty zao misy boribory kely amin'ny tony dia iny zany efa teny ny dokotera hoe mamparary anazy dia tamin'izay raha le professeur le nanao nitsabo anazy tena nyteny mihitsy hoe mivavana reo izy zany fa tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao fa anjaranay izy dia mitsabo fotsiny dia nisy fotoana zay efa mivavaka tamin'ny fiangonana hafa zay fa sitrana kely dia miverina dia kanjo moa nisan'le fandaharan'ny Pasteur Isidore Andrianirina iny dia nanantona anazy mamanay sy le zandrinay nanantona anazy dia vao fametrahan-tanana dia nisan'izay zavatra mangana be zay mivoaka sady mamofona be le izy tena mamofona be tena misy fofona ratsy be mihitsy dia hatramin'izao aloha izy mbola tsy naharary tsony izy hatramin'izao tena afaka mianatra izy afaka mianatra informatika izy efa be dia be zavatra hainy momba an'izany informatika zany tena be dia be dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa tsy nandany vola be ohatry ny taloha tsony zany zay amin'izao fa ny taloha ny volanay tena lany amin'ny resaka fanafody foana misy fanafodiny Lucie zay arany kely voany ray izy vidinao 50,000 zay fanafody zay averiko any amin'Andriamanitra ny voninahitra satria raha tsy teo izy tsy toy izao dia isaorako ihany koa lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina izay nanaiky nampiasan'Andriamanitra ka nitondra fanasitranana dia averiko any amin'ny voninahitra. Zahay mianakavy amin'izao dia manompo an'i Jesosy ato amin'ny fiangonana fanahy ny voninahitra.